tantaraintsika ihany koa zany a ny ampaham-baovao zay voaray miezaka ny mpanao gazety eny Kianja manangona ny feo sy ny sary amin'izao fotoana izao a miezaka ny mpanao gazety eny Kianja andrasana ihany koa ny fampitana izy ireo mihetsika aloha tsy manana repera loatra re namana Sira Toljanahary sy Faniry Razafy Manantany hoe makaiza zany a ny diabe amin'izao fotoana izao a eo akoron-drano zany ozy ny mpanao gazety Sira Toljanahary a iny ny candidat Roland Ratsiraka nitatsika teo ina ny elana zany le toerana ary ny firindrany fandaminana dia mampitolagaga raha izay ny fomba hitenenana azy satria dia ny safidy aloha zany tsy fandona amin'ireto mpitandro filaminana reto ny mpitarika ity etsika ataony collectif de 11 candidature raha zao sary hitatsika izao a ny safidy ny tsy hiditra ao anatina fifandonana satria dia niarana reto ny candidat Tahina Razafinjoelina sy Ajo Andrenenary Velo miaraka amina solombavambahoaka mitodika tia kondrano mazava vao azy fa ny fanazavana mikasika izay zavantranga satria mo fantatritsika loatra fa amina raha tahaka an'izao dia tsy neny Kianja ihany no isiny ny karazana fifampiresahana samihafa fa eo dia eo ihany koa ny any ambadika rehetrarehetra any satria politika moa ilay resahana zany amin'izao fotoana izao dia andrasantsika ny fanampim-baovao sy ny antsipriany mikasika izay hoe inona zany no vokatra tamin'ity androany ity inona no ataontsika hoe vaovao sy samihafa de mbola tsisy fanazavana miainga avy eny aty Kianja reto ny candidat maître Yanitra Razafy Manantsoa zao ty hitako eto ty eo anelanelan'ny candidat Tahina Razafinjoelina sy Ajo Andrenenary Velo Jean-Jacques Ratsetson izany Marc Ravalomanana efa hitatsika teo fa mety amina toerana hafa ihany koa zany no misy azy ireo isorana moa ny teknisianina zany ao ambadika ao miezaka foana mampita ireto karazana sary samihafa izay arahantsika amin'izao fotoana izao ireto inona no zavatra niova dia makaiza izy ireo ny azo porofona aloha zany dia hoe manao ny hevitra rehetra tsisy ny fandratrana araka izay tratran'izy ireo zany ireto eo anivony collectif de candidat ireto isan'ny fietsika azahoana izy ireo tsiny moa zany ary be dia be ny olom-pirenena no manome tsiny fa izay ilay hoe fotom-pisainana ary fakana lesona eo amin'ny tantara ihany koa fanovana ny fomba fanaovana politika tsy midika akory zany hoe tsy afaka ny aneo hevitra izy ireo manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy midika akory zany hoe tsy misy mihaino izy ireo fa dia tafiditra ao anatiny atao hoe fanavozana ny fomba mampanao politika manontany moa zany zao ny mpanao gazety maro samihafa Faniry Razafy Manantany amintsika amin'ny teny zao manontany an'ireto candidat reto tenenin'ireto candidat ireto dia ny lalana ato ry Mathieu iza moa misy ny foibe ny Chely sao mihitsy ny son namana Sira Toljanahary miangavy an-tanandroa mba mifony dia aiza ny atsika zany tsisy eny ary raha ny vaovao voaraintsika zany dia niazo ny seny alarobia zany ny diabe zay tarihan'ireo candidat amin'izao fotoana izao niala tery amin'ny toerana zay nipetrahan'izy ireo teny amin'ny arifre zany dia nanova tetikady indray zany ny collectif de candidat dia mandeha ditongotra zany ny vahoaka dia mbola marobe no miara-dalana amin'izy ireo ary mandalo ny faritra misy ny akoron-drano iny zany ny misy ny seny alarobia dia ay moa efa miteny hoe alarobia fa misy ny seny dia ny alarobia zany fantatsika tsara foibe nisy an'ininy firataloha iny zany
iny no misy ny senia de asa ndray inona ny zavatra hitrangeny a manana ambara manana zavatra atakina manodidina hoe fifidianana madio a ny vondron'ny kandida 150 a miaraka am'ireo solombavamboaka zany tsy niditra tany am'le hoe fitaovam-piadina fifampiresahana tam'le mpitandro filaminana zany zay fa niatrana atery amin'ny rond-point tamena zany izy ireo fa nanovan'izay lalana zay anakeny amin'ny seni alarby mino sika zany fa tsy maintsy ifantoka amin'ny raharam-pifidianana no antondiheny atoeraneny a ary zany tokoa moa zany ny zava-misy am'izao fotoana izao de mety misy daonina zany na zavatra mifandraiky am'izay zany ny antony hitondrana andreo mpanaradia ny vondron'ny kandida 150 zay mandeha eny amin'ny seni alarby am'ty atoandro ity raha ny vaovao voaraintsika de efa manakaiky ny hiditra zany a tsy de lavidavitra aty amin'ny savonnerie tropicale zany aty akaiky ny galana zany ireto kandida ireto zany miaraka am'ireo vahoaka marobe zay miaradia aminy mety isy ve ny sakana inkanja rehefa tonga eny amin'ny seni alarby sa dia halalaka ihany ny fandehanana eny atoerana eny miverina indray tsika ato anatin'ny sary zany arak'izao hitatsika amin'ny sary izao zany ny kandida hajo ny kandida tahina razafinjoelona ny solomamboaka boribory tamin'ny voalohany razafimanatso antriniana lobo zay zany no hitatsika amin'ny sary ato amin'ny plan voalohany zany a mandeha amin'ny lalana eny efa tena ety akony rano mihitsy lay déplacement zany a zay mihetsika tary amin'ny faritra zay nisehon'ny sary teo ny kandida Jean-Jacques Ratsetson ihany ko de hitatsika amin'ny sary zany ny any amin'ny faritra maheno zany tsika mioma amin'ny manakara maheno zany tsika ihany ko ny any Fort Dauphin ny any avaratra ve manahoana ny any satria dia maromaro reo tokony programme tam'ty androany ny tany amin'ny faritra rehetra tany kanefa isika moa zany dia mbola tsy manana an'izay hoe akombavao zay avy any amin'ny faritra izay efa hiditra eto akaiky ny galana zany izy ireo de mandalo hoeny amin'ny tandrifiny savonnerie tropicale izao lalana izao eloavana moto reto angamba moto ho an'ny mpiatroko reto fa tsy taxi moto raha zao fahitana azy izao zany de eo amin'ny tandrifiny galana mihitsy no sary zay hitatsika am'izao fotoana izao mbola misy hoanina ihany raha de atongotra ny resahana am'izay seny izay mbola misy hoanina satria mbola hamakivaky aty akaiky ny tour orange aty de mbola itsy be iny amin'ny ibis iny de zay vao mahazo aty amin'ny lasity zay vao miodina miakavanana tahakan'izay le topo an'le lalana zany raha misy plan hafa moa zany tsika miezaka ihany tady zany mba ahafahana mahita an'le vahoaka maromaro enkajy arakoto manatsoa zay misy tsy fantatro ahoana ny fomba ahafahantsika mamoaka karazana publication fa mizara telo zany ny karazana faneho-kevitra am'izao fotoana zao ny foronany fanerazafy manatany de eto moa zany satria tsy ampy ny information tonga eto am-pelatanatsika momba ny hoe inona ny zava-nitranga teo aloha teo inona ny zavatra niseho inona ny anton'le fanapahan-kevitra fa ny publication samihafa ato na commentaire na faneho-kevitra zany de misy misokazy telo eo ireo milaza hoe diso fanantenana fa naninona no tsy nirosy ianareo miazo ny kanja 3 de maneho ny fahadisom-panantenana eo moa zany ny olona ao anatin'izay tsika moa mpanao gazety milaza ny zava-misy ao ndray ireo lafiny zay misy faneho-kevitra ny amin'ny faly zany hoe de fifaliana lehibe fa tsy misy mpanohana sady tsy misy mpanaraka tsy maharesy lahatra ny collectif de candidat fa de tsy mahasa tahaka am'tolona rehetra tafiditra teo amikanjany 3 kanefa de adiny kanosa misy an'izay koa zany atony faneho-kevitra foronana faneho-kevitra ampitaitsika zany satria fe zava-mitranga amin'ny faneho-kevitra samihafa fa kilan'izay koa ny fahatelo fanerazafy manatany de milazany amin'ny hoe dia makasitraka amin'ny ezaka atao
mba tsy isinny malagasy na ray aza maratra araka zay atao fa dia mijoro ampahendrena sy ampahitsiana tokoa hoe ianareo ohatrohatran'izay zany lay foronan-kevitra telo samihafa ohatran'izay ataohoana moa fa ny olo-pirenena dia samy manana ny fomba fijeriny zany fa na izany na zany nefa ho an'ny mpanao famakafakana dia misy azo tsoahana daholo ihany a izany rehetrarehetra zany fa ny lojika n'lay fandaminana firenena zay foana moa ny ambaratsika ary tsisy manana tombontsoa mihitsy ny amin'ny hoe isy raha mandrika eto amin'ity firenena ity ny mampalahelo fotsiny dia ny hoe lasa ampiasaina amoretana ny fahafahana maneho hevitra ny mpitany filaminana ka na nyzao fototra ahafahana miresaka sy milaza nyzay aiasa samihafa aza zany dia ohatrany hoe tsoahana amin'ny ampahana malagasy ianareo ndray dia kontiny tsy misy satria tsy afaka milaza n'izay hevitrareo zay amin'ny fomba malalaka zany zavatra any zany no azo ambara hoe mitranga am'izao fotoana izao fa dia fa makafakana moa no hoentsika filazana ny zava-mitranga no hoentsika eto a dia izarako aminareo zay le karazana fironana telo samihafa zany am'izao fotoana izao ho anay mpanao gazety kosa dia mazava ny atao hoe fijoroana ihany kio am'izao asa sy adidy manandraikitra ho an'ny firenena izao a tsy maintsy mitondra ny anjara birikinao ianao amin'ny fanoratana ny tantara-pirenena ka dia mampita kitsiny mampita aradrariny a izay zava-mitranga mitandro ny firaisam-pirenentsika fa anatin'izay fitandrona firaisam-pirenena zay dia mampatsiahy ihany kio fa manana zo ary misy zo tokony arovanao dia ny rehetra tokony tovy manoloana n'izay hoe zoany tsirairay zay zay ve ny zava-misy am'izao fotoana izao fa io dia ambarantsika foana sy ombenombeny fa nierazafy manatandro fa dia tiany arana zany tiany arana ny vahoaka hatrany ny toerana misy ny fireneny zay toerana misy ny fireneny dia zay tiany ny vahoaka miatrahana azy any anatin'ny didijadona ve no tiana sinany firenena rehefa iken'ny vahoaka zay dia izay le izy a hovaina ny lalam-panorenana zany ifanaraka amin'izay tiany vahoaka zay matoa tsy mihetsika ny vahoaka na matoa zany misy tranga anankiray miseho a dia iken'ny be sy ny maro iny a dia zay zany misy ho any amin'ny fampandrosoana sy ny demokrasia ve dia mihetsika ihany kio ampanjakana an'izany ary isan'ny tanjon'ireo nivony collectif des candidats zay a raha tratro zay tanjon'izay a dia zay zany le fironana sy faharisin-dahatra ny maro samihafa dia resahanay daholo zay ambangovango-kevitra isan-karazany zay fa dia miandry zany tsika ny vaovao a am'izao fotoana izao miandry ihany kio andreo sary izy samihafa raha mbola tsy misy nininina ndray aloha dia averintsika mifaingo ny antenne